Madagascar. Andriamatofilo Republika Madagascar, sady lehibe faratampo folanda. Tombo kilasy tombo vavy, akapanena arabantsika rehetra, tonga sy hoe tamin'ny lampam-panjakanay avoloha. Faly miarabantsika rehetra ihany koa, natratra ny andro 20 janoary, 2024. Izay tsiny, fandro natonga ny hoe manam-boninahitra, akalazana ny fetin'izy ireo. Nalonana maro sosana no atrehantsika eto anio, izay zotra toy izao. Misy ny fandraisam-pitenenana officiel de tradition, le nom ni raconte malal. Quand on a des gens, quand traditionnel, on a dit tout flou, République de Madagascar, nous sommes bien faire par le flou en là. Armana qui s'en pousse, à Cavalina, nous avons dit qu'il y a des signes à tout flou, République de Madagascar. Alors, oui, ça, fallait on a fait un mine à Fao, n'a tenu de parade, et on est pour fondre une paire en flou. Faevatra, ny fitsidiana ny Totro, eo anivon'ny lampam-panjakana Avoloha, izay nasiana fanavaozana. Mamarana izany, ny fitotanana salle de musculation, eo anivon'ny vondrona mpiaro ny Voloha. Izao isika dia mangataka mpanajana ny lieutenant ny rakotomalala no kabarana. Lieutenant ny rakotomalala, officier de tradition de 2 janvier. Andriamatoa pirenena sady lehibe faratapony Florida. Andriamatoa général, ministre ny Florida. Andriamatoa contrôleur général de police, ministre ny filaminam-bahoaka. Andriamatoa général, misahany gendarmerie pirenena. Ianareo manamboninahitra sivily, miaramila, araky ny afenitra sy anjaikitra sahaninareo tsirairay avy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Mialatsiny tenako, raha mijoro eto mandra-fitenenana manona anareo, fa noho ny anjaikitra mandrifana dia soloko tena tompoko reto manamboninahitra namana manatrika etony. Ny voalohantena dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny nanomezany zao andro mpiravoravonan izao. Misaotra anao Andriamatoa no tonga nanome voninahitra izao fahakalana izao. Miaraka aminao izahay natratra ny andro faha 12 janoary 2024 izay andro manam-boninahitra manerana ny nosy. Ny fankalazana ny andro 12 janoary moa dia anisan'ny fototra fotoana iray entina maneho ny aina ny fomba amam-panao sy ireo soatoavana ary koa ny firaisan-kina sy firarahina eo anivony manam-boninahitra malagasy. Koa amin'ny anaran'ireto manam-boninahitra eto anivony fiadidinan'ny Repoblika no manolorana anao Andriamatoa ny boîte traditionnelle ho an'ny tanindrazana. Anayampana tsalanao Andriamatoa andrany fitenenana. Andriamatoa général ministre ny Florida, Andriamatoa contrôleur général ministre ny filaminam-bahoaka, Andriamatoa général ministre délégué misahala ny gendarmerie Pyrénées,
Andriamatoa talehany fiarovana ito anivony tsy adidiny repoblika. Ianareo manamboninahitra generaly, amiraly, manamboninahitra ambony sy manamboninahitra rehetra ito anivony 10 malagasy tokilasy tokivavy. Tony nisataona dia ampitiavana no itafaky sy ifanotronako aminareo fianakaviambe ny 10 no ny andro ny manamboninahitra malagasy izay ankalazaina isaky ny fa 12 ny volana janoary. Nanomboka tamin'ny taona 17 sy 20 izany hoe 20 taona lasa izay noa ankalazaina isa-taona ao anatin'ny firizapo sy ny fiombolana ity andro atsiarovana ny nandraisan'ny akademia miaramila ny andiany voalohany ny mpianaka manamboninahitra. Koa miarahaba manokana anareo manamboninahitra rehetra manerana ny nosy aho nahatratra izao andro izao. Ny sotoavana misy eo anivon'ny 10 dia mampatsiahatra ny adidi-goavana eto amin'ny firenena izay antsoroanareo. Anisan'izany ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana ary ny fitandrovana ny fiandrianam-pirenena. Ho lavitry ny ankasony ianareo ary tsy ho voatariky ny fifampizaragazarana satria mazava ny vina sy ny tanjona hotratrarintsika amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fametrahana ny fiandrianam-pirenena, ny filaminana sy ny fitoniana ary ny fiarovana ireo androm-panjakana republikanina ianareo. Koa manaingy anareo aho ahatotosa ny andraikitra nakinina aminareo ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. Tsarovy mandrakariva ireo sotoavana fototra izay akinan'ny maharamila anareo dia ny fitsipipehezana, ny fanatanterahana antsakany sy andavana, ny iraka sy andraikitra akinina aminareo. Matoky tanteraka anareo ny tena ary indrindra mba hiretina ao ambonareo sy ho afaka ao an-tsainareo ilay teny filavatra manao hoe ho any tanindrazana. Izany no miretina isan'andro ao am-pontsika, ao am-poko, ao am-ponareo ary izany koa no anatanterahantsika ireo asa izay miangatsika anarina ity Madagasikara manantsika ity. Koa tandrovy toy ny anaka Andriamaso ny mazava lehibe ny mampitambatra fa tsy manavaka, ny mifampiray ny mifanampy fa tsy mifamingana, ny ary indrindra ny mampiray fa tsy ny mampizarazara, ny miray fo sy ny tsy mifanatika. Fantatro fa malaza ny anatry ny fitsipipehezana ny 10. Koa ry manamboninahitra malagasy maleova mahalasana toy izao ampitiavana sy anaty ny firaisampo tanteraka ny fanompona ny tanindrazana izay ny antsonanareo. Manatitra ny fiarabana anareo aho amin'izao andro naroa izao masina ny tanindrazana. Izao Andriamatoa amin'izay valiteny sy afatra manandanja nomenantsika tamin'ity andro fankalazana ny 12 Janoary ity. Izao isika dia hiditra amin'ny fanehoana ny fanamena vaovao na ny tenue de parade eo anivon'ny vondrona mpiaro filoha.
koa manaiga ampanatsanao colonel lehibe nivondrona mitondra fanazavana mahakasika izany colonel Rakotraso, commande-ny vondrana mpiarana filoha. Andriamato filoha pirenena sady lehibe faratapon'ny Flanda, Andriamato général nisitry ny Flanda, Andriamato contrôleur général de police nisitry ny filaminam-bahoaka, Andriamato général nisitra délégué misahana ny gendarmerie pirenena, Andriamato général tale misahana ny fiarovana eto anidiny fête de la République. Ianareo olo manakazy maro manatrika etoana manaja miary fenitra tompolasy tompobavy ampanetretena no mandratrika fitenena eto hitondra fanazavana fohy mikasika nyreto fanamina zay fietina mianjaika na teletarady eo aniviny vondrana mpiarana filoha. Araka ny hitantsika eto dia amin'ny ankapobeny mitondra loko efatra ny ty fanamina ty, zany hoe fotsy, mavo, mena ary mainty. Asesitsika le izy mety avy any amin'ny satroka. Ny kasikety moa zany dia miloko fotsy ary mitondra ny insigne-ny vondrana mpiarana filoha ary misy lohan'ny satroka zany na visière mainty. Ny momban'ny veste dia veste noir izay mitondra bokotra zany dimy ary misy épaulette doriako eo amboniny. Misy ihany koa ny ceinturon fotsy fekiky fotsy zany ary manamboninahitra moa zany dia mitondra an'io foragero. Mitondra ihany koa ny sabre de commandement ny manamboninahitra, pataloha dia pataloha fotsy ary misy ny barre de commandement amin'ny sisiny. Ny kiraro moa zany dia mainty. Ho andreo olona feheziny dia mitondra basy avokoa miaraka amin'ny gant moa zany. Tsy aneny tsy misaotra Andriamato filoha pirenena sady lehibe faratapon'ny Flanda noho ny fitiavanao ka nanomezanao tolo-tanana nahavitana zao fanamina izao. Fa ela tokoa ny vondrana naniry anana fanamina tahaka zao fa tsy manao zavatra moa tsy mora ary misy fotoana ny zavatra etra dia tonga ty ny fotoana androany anehoana zany rakomba officiel. Eto dia tsy any koa ny tsy saotra ny avy eo amin'ny établissement militaire de l'industrie et de l'habillement eo anivon'ny état-major-ny Retabitra izay fehezin'ny baikoan'ny Andriamato général ministry ny Flanda satria ireo no mikady nananana nahitana n'izao endriky mikasika ty fanamina ity. Ty fanamina ity moa tsara marina fa entina mianjaika ndreo miaramilany vondrana mpiarana filoha amin'ny fotoana fandraisanareo vahiny manakaja avy amindreo androm-panjakana na koa firenena mpiara-monina amintsika. Indrindra moa zany fa ireo ambassador rehefa mitondra ny taratasiny izy fanendrena azy ireo hiasa eto amin'ny firenentsika ary manolotra an'izany ampanajana amin'ny Andriamato filoha. Tapitra.
Sono andato con tutto le reti, tu lo sai quando si fanno per